Ampitomboana amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka ny fandarana Logos izay mpandeha isaky ny alahady maraina amin'ny eninora amin'izao maraina izao. Anio alahady fahatelo amby roapolo ny volana Martsa taona 2024 finaritra indrindra tompoko. Mialoha indrendesantsika ny afatra dia manasa anareo hiaraka hivavaka isika. Vavaka isika. Indreto indray izay Jesosy miangona eto tongotrao tahaka ny Maria ka mba hitenenanao aminay koa tahaka azy hoe efa nifidy ny anjara tsara izay tsy esorina aminy izy dia nitoetra ao tongotrao ka ho vokisanao ny teninao. Mitenena Jesosy io fa miandriandra anao zahay amin'ny anaranao no angatahana izany. Amen. Ny teny izay akatsika ny afatrina amin'ity maraina ity dia hita amin'ny soratra masina ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko 17 ka ny 1 hatramin'ny 9 ihany. Lioka toko 17 1 ka hatramin'ny 9 mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy tompontsika. Ary tamin'izany andro zany nisy ny sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjony Galiliana izay naharoharon'ny Pilato tamin'ny fatiny ny rany. Fa Jesosy namalaka nanao taminy hoe ataonareo va fa ireny Galiliana ireny no mpanota mihoatra noho ny Galiliana rehetra satria nozony zany zavatra zany izy? Tsia, ho zaho aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary ireny 80 ireny izay nianjeran'ny tilikambo tao Siloama ka maty, ataonareo va fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina ao Jerosalema ireny? Tsia, ho zaho aminareo, fa raha tsy mibebaka koa ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary nanao ity fanoharana ity izy hoe nisy olona nanana viavy nambolena teo an-tanimbolomona dia nakeo izy nitady voa taminy fa tsy nahita. Ka dia hoy izy tamin'ny mpamboatra ny tanimbolomboka, indro efa 3 taona izay aho no tonga nitady voa tamin'ity aviavy ity fa tsy nahita, ka pao io nahoana io no manimba ny tany. Fa ny mpanamboatra namalaka nanao taminy hoe tompoko, avelao ihany izy amin'ity taona ity mandra-piadika manodidina azy fa hasiako zezika. Angamba mbola hamoy izy, fa raha tsy zany dia ho kapainao ihany izany. Amen. Mino aho fa ny ankamaroantsika izay nanaraka sy miaino izany teny misoratra masina izany dia avy hatrany matetika ny saitsika izay efa maheno an'ity texte ity, tonga dia hanao zany hanao ampifandray ity texte ity amin'ilay aviavy tsy namoa. Zany hoe serivaontsika zany vao maheno hoe aviavy teo voa tsy misy voa dia tonga dia ositsika mitovy, tonga dia ampifandraisitsika, tsy hoe ampifandraisana fa tonga dia ny serivaontsika no misy déclic dia tonga dia mampifandray zao amin'ilay aviavy tsy namoa sy ary ilay aviavy tsy namoa io izay nozony Jesosy. Fa tsy zany ity texte ity hafa iny texte iny ary hafa ty texte ity, fa fananiko mihitsy avy hatrany manao izay fanamarena izay. Marina fa ity texte eto amin'ny Lioka 17 ity dia milaza aviavy izay tsy nisy voa koa. Eo zany ilay mahafitaka antsika hoe samy tsisy voa. Fa raha avy hatrany tsika tonga dia hanao lecture raccourci dia tonga dia ampifandray ireo texte roa ireo dia tonga dia avy hatrany dia ho tafalatsaka ao anatina fahadiso-kevitra lehibe. Hoy lazaiko mihitsy hoe tonga dia fahadiso-kevitra lehibe ny hampifandray ilay aviavy tsy namoa teo voan'ny ilay vavy tsy namoa ilay nozony Jesosy sy ity aviavy lazainy Jesosy ity fanoharana
le anankiray tena aviavy tena nisy tamin'i Jesosy nandeha ka nona le nitady voa samy hafa lay anankiray aviavy tena nisy zay nylazain'i Jesosy hoe aoka tsisy voa hivoaka aminao intsony ity fanoarana hoe nisy olona nanana aviavy teo fivoan'ny tanimbodoboka donc zany a tsy mitovy le texte ary tsy mitovy ny fikendrena ao ambadika izy no zany raha tonga de ampifandray zany amin'ity tsika dia hanimba tena lazaiko hoe hanimba ny hevitry zao texte zao fantaniana avy hatrany no apetraka manoloana ty texte ty inona le fanoaran' Jesosy no m'intéressé ahy fa maninona eo fivoany ty tanimboaloboka ity aviavy tokana ity averiko raha mamaky tsara an'ilay fanoarana ataon'i Jesosy anareo inona no ataonyity aviavy ity fantaniana apetraka hoe adaladala ve ny tompon'ilay tanimboaloboka namboly an'io aviavy anankiray io monja eo afovoan'ny tanimboaloboka hafandray hoe tao anatina saha anankiray na tanimboaloboka ray de nisy aviavy be dehibe de ohatrany hoe namboly aviavy be dehibe zany sady te hahazo aviavy no te hahazo voaloboka fa aviavy anankiray eo fivoan'ny tanimboaloboka inona no ao anareo ny lazantsika zany tombotsoa na fikendrena nametrahana an'io aviavy tokana io eo fivoan'ny tanimboaloboka izany atao hoe détail zany mety veritsika eo détail zany kanefany a mahasarika ny mpamaky ny filazantsara za manokana aloha dia nasarika ny saiko teo mpanomanina zao toriteny zao zao aloha mila faritana tsara fa izy eo karazana texte eto ambany masontsika zao surtout ity partie faharoa ty satria misy zavatra anankiroa ato tamy voalohany ery tapany voalohany miresaka an'ireo le olona zay nivonony le olona ny anjerany tilikambo sy lay safady le olona nivonony Pilato iny tantara tena nisy nonylazany Jesosy hoe izany nanota izany move lazainareo fa ireo no mpanota indrindra eto Jerosalema matory reo no iaran'izany de tapitapika eo Jesosy miresaka fanoarana eo eo ampiresahana an'io tantara io miresaka fanoarana any amin'ny aviavy inona no ifandraisany ka ho iaho hoe ity tapany faharoa ity dia genre littéraire ataotsika hoe aona filazana zany manana endrika métaphore zany hoe fanoarana sary anohatra izay ny atsipiriany voambolana tsirairay zay ampiasain'i Jesosy ao dia misy dikany avy hatrany matoa genre littéraire métaphorique zany hoe métaphore illustration no ampiasainao dia tsy le zavatra lazy tsy le tantara no important fa lay teny tsirairay zay ampiasain'i Jesosy ao no isarian'ny sain'ny olona miaino azy ohatra am'izany a lay aviavy tsy parazara raha aviavy no noraisin'i Jesosy fa tsy miteny izy hoe tsy fantatro hoe voasary na voankazo hafa fa manina no aviavy no raisiny avy eo ahoana ity tanimboaloboka ity tanimboaloboka ary ity misy détail anankiray ngeza be zay matetika tsy jeren'ny mpamaky an'ity filazantsara ity de le hoe firy taona no teo afovoan'io tanimboaloboka io ny aviavy io telo taona ka tsy misy voa telo taona io reo détail telo reo zany averiko aviavy anankiray tanimboaloboka ary telo taona no naharetan'ilay tanimboaloboka teo lay aviavy teo fa tsy namoa eo indrindra tsika zao raisiko voalohany indrindrandrindra lay hoe telo taona tsy namoa misy texte tany a izay meko anareo a azahoanareo ny tika tongavana hoe kapao io telo taona io zay teo a kapao io esory teo dia mampatsiaro ahy ny tenin' Jesosy
tao ao filazantsara koa le ny teny hoe ravao ity trano ity manondro ny tam'izay izy tao amy tempoly ravao ity trano ity fa afaka atelona dia ho ahoriko indray averiko loha ty ary amin'ny aviavy a telo taona no nopetrahany io aviavy io teo fa tsy nisy voa eto ndray kapao io tsy kapao ravao ity trano ity ozy izy mansiny tempoly fa afaka hatelona sindriko tsara le hatelona dia ahoriko indray tam'izay moa tafotohina ny fariseo hoe fa iza moa ianao solomona narazantsika fa amam-potoanany maro nanao an'ity de ianao avy ao anatin'ny telo andro no hanorona indray horavanao ty de telo andro de ho ampy aminao ny anangananao azy indray de ozy izy ny soratra ao siny hoe tsy azon'izy ireo ny tiany ho lazaina am'izany fa manambara ny fahafatesany azadiny fa ao anatin'ny vanim-potoana any karentsika zao zany hoe mizotra makany amin'ny paska misy dikany na nametrahana an'le texte ao anatin'ny vanim-potoana any karena zany hoe mizotra makany amin'ny paska ny nahafatesan'i jesosy kapao io de atsy indray hoe ravao io fa afaka atelona dia ahoriko indray ny tiana tenenina de zao ity fanoharana ataon'i jesosy ity zany dia karazana fomba anankiray famelezana akolaka ny zanak'Israely ny jiosy azafady amin'ity texte ty hoe manahoana ny karazana évaluation hoe fa telo taona zay no nanaovan'i jesosy ny asany ny nanirahana azy teo fivoany zanak'Israely izy lay aviavy eo am'izay ary eo afovoan'ny tanimboaloboka zany hoe ny Israely moa azadiny fa ny Israely fanoharan'ny Israely dia toy ny tanimboaloboka Israely ao amin'ny testamenta taloha manahoana ny fifandraisan'ilay tanimboaloboka sy ilay aviavy fa maninona no oharina amin'ny aviavy jesosy eo ny question mipetraka zay mahatonga am'teny hoe aza mpifandraisana amin'ilay texte amin'ilay hoe aviavy tsy namoa izay tantara tena misy fa ary jesosy nanozona azy fa ity tsisy resaka fanozonana eto fa de hoe lay aviavy teo voan'ny tanimboaloboka telo taona tsy namoa dia hoe mila kapaina teo io fa manimba ny tany donc zany ny zavatra lazain'ny filazantsara eto de hoe jesosy manambara sahady hoe hoesorina aminao ity mesia ity zay tsy fantatrao akory ny vidiny nandrasany razanao nandritry ny taona maro nanao ny asa teo fivoany zanak'Israely kanefa ny tsy ny raharaina teo fivoan'io tanimboaloboka io zany hoe teo fivoan'ny Israely ka dia ho avy ny fotoana zay hanesorana azy eo ny fahafatesany mazava ho azy kanefa koa mampalasa eritreritra hoe tonga ny fotoana hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy dia hoesorina aminy zany hoesorina am'zany mavarina ny paralelisme zay atao eto hoe kapao io